Amin'ny tontolon'ny finoana kosa izany dia fenopoka ny Coliseum Atsojombe omaly alahady. Nandritra ny fotoam-bavaka lehibe ny iraisan'ireo mpino FJKM mofandraisana ny taona vaovao 2024 sy fitondrana am-bavaka ihany koa ny filohan'ny FJKM sy ny ankohonany. Fenopoka ny Coliseum Atsojombe nandritra ny fanompoam-pivavahana fisaorana sy fideranan'Andriamanitra noho ny hiton-dasa 2024 ary ho fangataham-pitahiana ho an'ny tao-piasana 2024 sy ho an'ny filohan'ny FJKM sy ny ankohonany omaly. Fotoana nanasan'ny filohan'ny FJKM ny mpitandrin'Andriamahazo Ami ny filoham-pirenena hitory ny filaza-tsara amin'ny maha-tompon'andraikitra voalohany azy. Raha ambara manao hoe voatoso filazantsara ny nosy Madagasikara. Ianao nefa amin'ny filohan'ny nosy, ianao aloha fitosana baiboly ambao voto. Nanaiky ny andrainy andraikina ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonary Mampianina. Tsy maintsy mijoro ho vavolombelona. Aza menatra ny vavolombelona tompontsika. Izany mijoro ny filoham-pirenena foana ny ambany. Araka ny vinan'ny FJKM izay nampitondraina ny lohahevitra hoe fotoana sy filaza-tsara nosy, dia nisy ny antso nataon'ny filohany, isan'izany ny fampitomboana isan'ireo mpitandrina mba hasehaka ireo fiangonana FJKM misa 709 manerana nosy. Fansongadina ny hikarakarana vavaka ho an'ny firenena ny 12 Janairy avy izao noho ny amainan'ny tany sy ny fiatonan'ny orana. Ny antso faharoa ravana malalaka dia antso ho amin'ny vavaka ho an'ny firenena. Miantona ny orana ankehitriny. Ary raha nandena mango tany misaodaparitany fivoany ndrefa an'izay rona pelo andro lasa zay dia zao mivavaka nataon'ny olona manao hoe Andriamanitra ho andratsa orambe mivatravato zay. Fa zay zao raha ny marina efa tokony hiavavary nefa nanefa azo tsy mbola natao. Amin'ny alarobia ho avy zao 20 Janoary amin'ny 10 ora ao amin'ny fiangonana SDFM Maisory fitiavana no miaona isika mpitandrina rehetra afaka mifarimona amin'ny fanomahana izany. No mafisina nandritra ny fotoana koa ny tsy tokony hitondrana finday sy tableta mandritra ny fitoam-pivavahana. Mba hahafahana mifantoka amin'ny fihaonana amin'Andriamanitra ao am-piangonana. Za zao pastery, za koa mba manana tablety manana baiboly sao dia veleo tsy manana tsy mitondra an'izany mihitsy aho. Ny antony zao za mitondra ka manokatra ny tablety eo amin'ny teny vakina sy ny teny torina ihany no sokafako io manomboka amin'ny segondra voalohany tonteny manam-pifarany fampivavahana. Fa le tanora mijery ahely dia manomboka tokoa eo amin'ny lisan'ilay texte izy. Fa rehefa mandeha kelikely ny toriteny, rehefa mandeha kelikely ny toriteny, inona no mitranga vonono le tablety. Zany le no mitranga. Ataon'inona izy? Avady ny Facebook le izy. Napetraky ny filohan'ny FJKM ho lahara-pameana ao anatin'ny efa-taona izay hitondrany ny ampiroboroboana ny filaza-tsara ny anivon'ireo kaominina mbola tsy misy FJKM izay miisa 700 amin'izao fotoana izao.